fampanajana ny zon'olombelona eto Madagasikara raha tsy nivokatra raha nitatitra ny komisaria ambony misanany zon'olombelona eo anivon'ny firenena mikambana. Famerenana fifidianana ben'ny tanàna tokony avoakaingana ny daty anatanterahany Onika Mevkinoe. Fampahatranan'ny malagasy fanahinina tsy rariny ka hitsangana loatra ny tsy rariny ny vovonana kristianina. Maro ireo lesaka mila fanarenana raha fifidianana eto Madagasikara no jereny hoy ny firaisamonim-pirenena KMF-Konoe fanabeazana olo-pirenena. Isan'izany ny fametrahana fitsipika ahamaro anisa ireo firaisamonim-pirenena eo anivon'ny voamera maleo tena misana ny fifidianana. Raha ny zava-misy mantsy amin'izao dia olom-botendry avy amin'ireo andram-panjakana ny ankamaroan'ny mpikambana ao amin'ny seni ka miteraka voka-dratsy amin'ny fikirakirana fifidianana izany hoy ny KMF-Konoe. Zany hoe ny tontolon'ny politika eto Madagasikara mihitsy no mila fanarenana. Na mijerytsika n'le hoe texte mikasika ny seni dia ahoana moa nomezantsika n'le tsiny an'le seni na izay société civile anatin'ny seni roa ihany ange société civile ao ny akoatran'izay nge ka olona nitendrena tany anatin'ny institution zay fa fatatsika ny institution eto Madagasikara ka natao tsangatanana zany io anangatanana roa nge zany ny sisa hoe de hoy izy nareo ka manina raha tsy miditra eo zany ka zay moa nilazay ny texte hoe misy eo de miditra eo ne de zay ohatra zao raha ny hevitra io de hoe maninona raha ny seni hoe tsy asina seni aloha tsy mety asina ihany le seni fa tokony seni majoritaire société civile no ao raha ny fahitanay azy satria amin'izay mba mipetraka ny pitsopitson-javatra rehetrarehetra. Mialalipaka eto Madagasikara ankehitriny ny fijery hoe tsy misy ilana izany fifidianana izany intsony. Ny fampiasana ordonnance no isan'ny fototrolana hoy hatrany ny KMF-Konoe. Mila fionana andatabatra boribory ny famahana izao olana raha-pifidianana mateti-pitranga eto amin'ny firenena izao hoy hatrany ny fanazavana. Andao re ipetraka andatabatra boribory dia andinika ny sosokevitry ny teto amin'ny fikambanana KMF-Konoe nge tsotra ao anatin'ny 3 andro dia antsoin'ny gouvernemanta olona 20 eo na 20 isaky ny district. Io 20 ny eritsetinay hoe efatra na 5 avy amin'ny société civile zay misetra amin'ny fifidianana, efatra na 5 avy amin'ny antoko-panohana ny fitondrana, efatra sy 5 avy amin'ny antoko-panohana ny mpanohitra ny fitondrana, efatra sy 5 avy amin'ny antoko-pinoana rehetrarehetra na silamo na kristianina na zokiny na zandriny zay efatra sy 5 avy amin'le hoe ohatra hoe any amin'ireo district maromaro hoe fa misy université misy olona tsongoim-bolo de ireny ireo no mamaky ny article 1 ka hatramin'ny article farany ny texte électoral dia samy manana ny heviny de ireny no atambatra ty de any hoe misy hevitra efatra amby 20 atambatra eo anivon'ny région de avy eo amin'ny région zay de misy efatra amby 20 zany miakatra eto Antananarivo. Azo atao ny mandamina ny zava-misy ara-pifidianana eto amintsika saingy ny finiavana ara-politika no olana hoy hatrany ny KMF-Konoe. Kominina maromaro eto Madagasikara no namoahany fitsarana didy fa averina ny fifidianana ho ben'ny tanàna sy mpanolo-tsainy natao aminy. Atreto mbola tsy misy resaka mazava ny momba ny daty sy ny tetiandro anatanterahina ireo fifidianana voalaza fa averina ireo. Raha ny lalàna dia ny seni no manolotra daty any amin'ny gouvernemanta. Anjaran'ny gouvernemanta indray avy eo no manaiky na tsy ny tetiandro natolotra hoy ny KMF-Konoe. Hoy izy ny fitsarana hoe didina didy le izy didina ny amerenana reto fifidianana ireto dikan'izany raha zay procédure zay zany tokony seni no manao ny tolo daty nefa tsy misy mihitsy zany miteny hoe raha fifidianana amin'ny moa ka firy andro na firy volana jerevo ny texte na ny texte momba fifidianana na le nanitsina azy tamin'ny 2018 011 na ny any amin'ny 2014 020 jerevo ny any fa ny teneniny ihany de le hoe en cas de vacances raha misy ny fahabangana ny atao hoe banga efa teo le olona vo niala ohatra hoe na maty na nigadra na nanao démission iny le 120 jours so de iny ndraiky manko nitondranan'le izy so de tena seny manampahaizana gasy indrindra ny pahilalana gasy zany raha vo amaha olana de mahita zavatra atao foana fa iny le voalaza hoe 120 jours iny dia vacances zany hoe ny olona efa mipetraka teo amin'ny toerany no niala teo amin'le toerana nisy azy zay le atao hoe vacances fa eto ny fifidianana mihitsy no tsy nisy dikan'izay zany no ny foanana fa tsy hoe tsy nisy dikan'izay zany ilay mpitondra eo zany tsy vacances le poste satria misy an'le atao hoe maire par intérim eo
de le mira-parentenimo zany no mandeha de matetika kajikajy politika rehefa hita fa tsy ho azon'zay mpanomana ny fifidianana sy zay retseretiny mpanomana ny fifidianana le izy dia vadiny PDS fa amitsika am'izao zany a de miandry raha ny famakenany texte de miandry ny tolotra avy any amin'ny CENI dia miandry ny fanapahana avy any amin'ny gouvernementa dia zay no atao na tsy atao le izy zany raha tsy ahivona efa nisy nitranga tahaka izao teto Madagasikara nandritra ny fifidianana obeny tanàna ny taona 2024 isan'izany ohatra tamin'izany ny commune Moramanga tapitra ihany ny fitoam-pitondrana tsy nisy fanatanterana ny fifidianana tamin'ny commune io mampanasa ady izao zavatra mitranga izao ho iantrany ny KMF Gnoe raha ny paikady ampiarina eto Madagasikara ankehitriny dia 50 mégawatt azo avy amin'ny herin'ny masoandro ary io ampina 500 mégawatt ny tanjona ho amin'ity taona 524 ity mizotra ny fananganana toadrano amokarana 870 mégawatt izay mbola ampifanohanana amina famokarana angovo azo avozina manome 500 mégawatt mandrapahatonga ny taona 2024 izay indray no fampanantenana nataon'ny mpitondra ankehitriny nandritra ny fiaonany tany Tanzania asakasak izay mbola tsy leo fampanantenana hoy ny filohan'ny antoko otrikafo efa betsaka izay no natao momba ny olany jiro sy ny rano efa betsaka izay no natao momba ny olany jiro sy ny rano eto Madagasikara izay ho ihany Eliara be vahiny ka asakasak izay mbola manantena fahagagana amin'izao fitondrana izao fantatsika malagasy na tsy leo ty le fampanantenana lavo ty tafiditra ao anatin'izany ny angovo zavatsy ny anokontsony hoe amorona 4 mégawatt ndray zany ao anatin'le izy fa za mba misy zavatra isariako ny saitsika io le angovo azo avoziny io noza hoe misy zavatra tokony eritreretina tsara amin'io mba fantatry ny vahoaka malagasy hoe fantatry ny mpitondra fanjakana ve fa ny Australiana nge efa manana olana goavana amin'ny déchets toxiques ateraka io ilay panneau solaire sy ny plaque solaire io efa sahirana izy amin'izao mitady firenena ho asiny ny déchets any aminy dikan'izay misy lafiny ratsy koa amin'ny lafiny fahasalamana sy ny tontolo iainana ka mila eritreretina ihany ozy aho hoe ty angovo azo avozina resahany ty zay moa zany de manao dridrangilo amin'ny hoe zalo gagy amin'ny hoe alasa ilika zany le olany délestage eto amintsika olany angovo eto amintsika hoe olana resan'ny Afrika io de rehefa miresaka fahantrana koa de hoe tsy tsika rery ny mahantra fa ny zany ny fomba hitantanana n'le firenena zay apetraka ihany ny fanontaniana fa reo firenena afrikana namandreo hoe manana ny ato na potentiel nanana Madagasikara amin'ny lafiny angovo ny rivotra aloha samy manana ny masoandro samy manana fa ozy hoe samy teny fa tsy manana ny tahitin-drano ananatsika ireo eto amintsika nge 1 million de mètres cubes par seconde ny rano veriny ny ranomasina aiza ny politika ny fanjakana ny fifehezana ny rano ozy hoe rehefa tsy mahomby de tokony andiny tena tokony hiala zany fa mijaly le vahoaka malagasy ao anatin'izay fa tsy ahilika le izy hoe tsy Madagasikara rery io fa i Afrika koa ozy hoe misy zavatra be deaibe atongeza be amin'ny lafiny angovo tsy ananan'ny afrikana fa ananatsika dikan'izay aza ilikilika amin'izay ilay resaka nanamafy hatrany ity mpanao politika ity fa hosarotra ny anantenana fanovana sy fiovana raha mbola izao fitondrana izao ny malagasy any no mbola manaiky ampanantenaina lava eto hoy izy 12 taona izao nitondrany rajoela ny firenena raha atao kajina nomboka ny taona 2023 ary de mipetraka ny fanotaninany amin'izay fivoarana nisy mikasika ny resaka angovo io tao anatin'izay taona maro nitondran'izay ankoatra ny fampanantenana mampandry saim-bahoaka isan-taona sy isaky ny mamay délestage ho iatrany ity mpanao politika ity miteraka adihevitra goavana manerana izao tontolo izao ny fanapahan-kevitra ny raisy ny filoha amerikanina amperinasa amin'izao mazava mantsy ny ambarany fa natao ho anteratany amerikany ny Etats-Unis fa tsy natao ho an'ny olona hafa firenena mitady fiainana tsaratsara kokoa ny vahoaka afrikana no foaziny amin'izany ary anova zavatra betsaka aty amin'ny tany afrikana ny fanapahan-kevitra Donald Trump hoy Eliara be vahiny normal ny Donald Trump io moa zany miteraka adevitra eto amin'izao tontolo zao misy ny mametraka hoe radical loatra manavakavaka sy ny ohatran'izany fa ozy hoe l'Amérique d'abord firenena io izay koa ny tokony ataontsika Madagasikara aloha de inona no ataontsika ho an'le Madagasikara ary io atsarovana tantara nisy teto ambony tany nanao conférence François Mitterrand tamin'ny taona 2024 fa zany ange no nitarika ny filonganany fanjakana maromaro taty Afrika tao anatin'izany ny amiral de Ratsiraka ary io rivotra mitsoka avy any États-Unis koa anova zavatra be deaibe io raha ohatra eto Madagasikara
tapahany ary zany ny agoady ahoana za tsy miteny hoe mahafaly zany a fa io zany le tonga amin'ny politika enitrika fa tsika mila mampiasa ny zavatra nanantsika mila miainga amin'ny arena sy ny olombelona misy eto amintsika fa tsy hoe ho tapahan'ny olona ny agoady ahoana indray firy no sommaire dikan'izay ozy aho hoe mila mitandritandrina ihany ny mpitondra fanjakana malagasy ny mpanao politika malagasy na dia ty am'sehatry ny fanoherana ary fa manomboka tsy mahazo fakatsony zany zao fa ny pro frantsay raha zay ny azo ilazana azy ny pro antandrefana zay le izy ny capitaliste sy ny impérialiste rehetrarehetra efa mila mieritreritra zay zany le izy ka ozy hoe raha koa nefa ny manararoatra le izy a dia afaka atao tsara ny mampandrosa amin'ny Madagasikara miainga amin'ny zavatra misy io satria irivotra mitsoka io dia tena ohatra lehibe ho antsika na ny firenena matanjaka sahala amin'ny États-Unis azy zany dia mametraka hoe ny Amerikanina aloha dikan'izay le Amerikanina aloha zay mazava be zany fa prioriseny zany ny azy ny Amerikanina ale izy efa tonga amin'ny resaka hoe zay tsy ho tambatambazanareo amin'izay pétrole anareo fa ho loaranay koa ny anay dikan'izay misy zavatra be lehibe zany iova eto ambonin'ny tany la ny lafin'ny politika économique sy ny ohatran'izay manahoana ny fiomanany Madagasikara amin'izay ary zay nozy aho hoe manomboka mitsoka zany io le rivotry ny atao hoe fitiavan-tanindrazana zay le izy dia aiza hoe sika amin'izay aiza hoe tsika apetrako le fanontaniana nametra-panontaniana moa ity mpanao politika ity ny amin'ny hoe roviana vao afaka ny anao tahaka izany ny filoam-pirenena malagasy ireny no tena atao hoe fitiavan-tanindrazana satria mametraka mazava fa ny vahoaka tompo-tanindrazana aloha izao evao ny vahiny mpila ravinahitra sy mivelona ao amin'ny taniny anjarantsika vahoaka malagasy no mandinika ny rivo-baovao any États-Unis ho iatrany ieliara be vahiny. Famoana vaovao tsy marina tao amin'ny tambazotra antserasera no vesatra ny ampianganana ny Fernand Selo ka nampidirana azy aponja vonjimaika omaly ala tao riny fisamborana azy teny Anosibe ny alarobia arivo sy ny akarany fitsarana omaly alarobia efa namoana taratasy fikaroana ny tena ny vokatrio famoana vaovao tsy marina io ny taona 13 efa nifona makasika ny rarana ny anjehana azy io anefa Fernand Selo sangy tsy namaly ny antso tamin'ny filazana fikaroana azy navoaka ny polisy pirenena nanamafy ankilan'izay ny teo anivony olavitry ny mpanao gazety fa tsy isan'ireo mpikambana amin'ny olavitry ny mpanao gazety Fernand Selo mitovy sata amin'ny olotsotra mikirakira tambazotra raka izany ny tenany amin'ireo famoana vaovao ao amin'ny tambazotra sosialy samihafa na izany na tsy izany milaza ho manaraka akaiky ny fivoaran'ny rarany io lavitra raha ndraindraikitra amin'ny fanaraka amin'izany raha toa misy izany hatramin'izao a tsy mbola tonga aty amin'ny OGM ny mahakasika ny hoe fandikan-dalàna momba ny asa fanaovan-gazety raha ny amin'ity raharaha ity i Fernand Selo a tsy inscrit ao anatin'ny tableau de l'ordre des journalistes de Madagascar izany hoe tsy manana karatra ho mpikambana ao anatin'ny OGM izy ampatsahivina antsika mpanao gazety a ny amin'ny hoe hafa ny asa fanaovan-gazety a hafa ny famoahana vaovao any anaty tambazotra tserasera amin'ny asa fanaovan-gazety a no miatra ny lalàna amin'ny feny serasera amin'ny haino vakijery voaro ny lalàna iny mpanao gazety rehefa mamoaka vaovao amin'ny orinasan-gazety na amin'ny presse en ligne na amin'ny radio na amin'ny télé na amin'ny presse écrite ihany koa fa raha toka vaovao avoaka amin'ny tambazotra tserasera mitovy amin'ny sata toy ny olon-drehetra olom-pirenena rehetra izay mpikirakira ny tambazotra tserasera ihany tsika izany ka manentana antsika mba hahay anavaka tsara ireo zavatra anankiroa ireo ary nanamafy hatrany ny olavitry ny mpanao gazety fa tsy natao ialokalofana amin'ny fandikan-dalàna ny asa fanaovan-gazety tsy natao ialokalofana hanaovana fandikan-dalàna ny asa fanaovan-gazety fa ny asa fanaovan-gazety dia ilay fampisitrahana ny zofototry ny olom-pirenena hahazo vaovao marina vaovao voamarina vaovao maro lafy ampatsahivina ny voalazany lalàna ny amin'ny hoe iza ny mpanao gazety ny mpanao gazety dia ilay olona manao ny fotom-pivelomany amin'ny asa fanaovan-gazety izany hoe ilay mandeha manangona vaovao mikirakira iny vaovao iny ary mamoaka ny vaovao ho amin'ny tombotsoam-bahoaka atry ny omaly dia any amponjy Fernand Selo mandra-piandry ny fitoam-pitsarana azy izay tena mbola baraingo tanteraka hatreto andrasana ny toy ny rara ny andininy fafolo ao amin'ny lalam-pandrenana mametraka fa ny fahalalana maneho hevitra sy miteny ny fahalalana eo amin'ny fifandraisana ny fahalalana manao gazety ny fahalalana iditra amina fikambanana na anorona fikambanana ny fahalalana ivoro malalaka ny fahalalana mivezivezy
ny fahalalana amin'ny fieritreretana sy amin'ny finoana dia samy antohana ho an'ny rehetra ary tsy azo ferana raha tsy hoe ho fanajana ny fahalalana sy ny zony hafa sy noho ny fahaterena iaro ny filaminam-bahoaka ny famendrehan'ny firenena ary ny filaminan'ny fanjakana lalam-panorenana narafitry ny fitondrana tetezamita ny 10 Desambra 2024 io fantanina mipetraka arak'izany ny hoe inona amin'ireo nosoratan'ireo no najainy izao fitondrana rajoelona izao misy fahafahana voromalalaka ve eto Madagasikara misy fahalalana amin'ny teny ve eto Madagasikara raha ny hita mantsy dia ry zareo beboto no tonga aloha any amin'ireo toerana fivoriana rehefa misy ny fikasan'ireo mpanao politika na antoko politika na sendika anao izany mpitondra tsy manaja ny teny nomeny sy lalàna nosoratany akory no misy eto hoy ny mpanao politika Guy Maxime Maralaiseheno fa lay fanjakana misy amin'izao fotoana izao efa azo tsapaitanana tsapa ny fanitsakasana lampandrenana verimberina dia hitantsika zao fa zay etsika rehetra atao eto amin'ity firenena ity ka eritreretana fa entina ny okevitra fanoerana mahakasika ny fomba fitantanana ny lafiny politika ny lafiny ekonomika dia voasakana avokoa zany hoe tena tsy misy tsony zany ny fahalalana amin'ny teny ny fahalalana maneho hevitra ny fahalalana manao etsika amin'ny fanoerana ny tsy mety hitantanana amin'ny firenena dia hitantsika loatra zany fa ilay mpitondra dia efa tena tafiditra mihitsy ao anatin'ilay atao hoe fitantanana jadona efa miaina amin'izay tsika efa izay ny zavatra misy ny famoretana hitantsika fa raha vao misy manonona ny amin'ny hoe anao hetsika anankiray ohatra any amin'ny toerana anankiray dia fantatritsika loatra fa voafefy zany fantatritsika fa mandeha ny tindro maro samihafa ny teny midina ny teny mahery tsy voadinika zany rehetra zany no iaina ny olom-pirenena malagasy sy ny mpanao politika amin'izao fotoana izao antenaina ve fa mbola misy ny fiovana misarotra ny toedrara ara-politika eto amin'ny firenena satria hitantsika zany fa lay fomba fitantanana mihitsy no efa tsy mitodika tsony mandeha mankany amin'ny tombontsoim-bonana ka rehefa mpitondra manao an'io dia efa mandeha mankany amin'ilay fipoahana ara-tsosialy zany ny toedrara eto amin'ny firenena ary na oelana oaingana eto Madagasikara dia hitombo ny amin'ny 7 zany ny fipoahana misy eto satria efa tena tsy misy tsy resy lahatra ny pirenena ny amin'ny hoe tsy mandeha zao fitantanana ny raharam-pirenena zao ho mafy noho ny krizy nisy teto ny taona 2024 no isy eto raha tonga ny fotoana raha isanjato amin'ny malagasy ihany sisa no miteny sy milaza fa mandeha ny fitantanana ny firenena ankehitriny hoy ny fanazavana na isy mpitarika io na tsia dia ny vahoaka malagasy no andraindraikitra atsoatsy hoy ny fanamafisana samy maneho hevitra manoloana nylay tsy fetezana zany ny olo-pirenena fantatritsika hoe raha ray ao anatin'ny zato no miteny hoe mandeha zao toetra raha zao zany hoe 7 isanjato ny olo-pirenena dia efa miteny hoe tsy mandeha amin'ny loana zao fitantanana mahantra ny olona sahirana ny olona ny fahefa-mividy hitantsika tsara fa tena tsy ampy intsony zany hitantsika tsara ny fitangan'ny vidim-piainana amin'izao tsika miteny zao zany no ahitana taratra fa tena efa latsaka katerina ny fiainan'ny vahoaka malagasy dia marina fa hoe noho izay raha matahory zay dia vitsy amin'ny olona ny tena samijoro sy maneho hevitra dia amin'izao tsika miteny zao zany zay lesoko zay zany na hotiana na tsy hotiana na isy hitarika na tsisy hitarika tsy maintsy ho tonga any amin'ilay fanoerana miainga avy amin'ny olo-pirenena tsirairay avy tompona andraikitra io tsy misy izany atao hoe fahalalana izany eto na amin'ny faneho-kevitra andalambe izay nolazainy sasany tamin'ny fotoana nanoeran'ny fitondrana fa droit absolu saingy ny vadiany rehefa azo ny fahefana hatramin'ny asa fanaovan-gazety hiaran'ny fandrahonana toy ny fangejana ireo hainao manjery tsy hiparitaka manerana any Madagasikara kanefa izany no isan'ny fanakianana nataony fony mbola tsy teo amin'ny fitondrana ka nandorana ny RNM sy ny TVM ary ny MBS tamin'ny taona 2024 ho iatrany i Maxime Maralaiseheno natsika ny komisaria ambony misana ny zon'olombelona eo anivon'ny firenena mikambana ireo endrika fanajana ny zon'olombelona sy fampanajana zany eto Madagasikara ny bana tao anatin'ny tatitra fa saika mihiby avokoa ny tondro refy makasika ny fampisitrahana sy fampanajana ny zon'olombelona eto amintsika farafakeliny zo fototra 7 tokony hiatra amin'ny sambatan'olona no nanaovan'izy ireo tatitra manokana voalohany amin'izany izo isitraka fandriampahalemana ny fitsarana fanasana anjara amin'ny setra politika ny zo iaina anaty fampina ny zo salama zo hianatra ny zo ny vehivavy ny zo ny ankizy ary ny zo ny olona manana fahasembanana ratsy dia ratsy ny resaka fandriampahalemana ho an'ny Madagasikara ho ny tatitra
tsy matokony fitsarana ny mponina manjaka ny kolikoly tsy manambola sy ny tantsoroka politika ahafany miasa mahomby ireo rafitra miady amin'ny kolikoly ary manjaka ny toetsaina tsy maty manota eo amin'ny sehatra politika tsy afa manoatra noho tsy fananana ny loharano-bola sy ny anjozay politika ny fiarahamonimpireneny mahazovana ny fanenjehana ny fanoerana ny fisamborana sy fanagadrana tsy ara-draniny rehefa maneho hevitra tsy misy ny fahalalahana ivory sy aneho hevitra ampilaminana izay mahita fianakainana ny governemanta noho ny fanaovan'ny mpitondra didiko felehibe ny fampiasana mpitandro filaminana atao herim-pamoretana ankoatra ireo mbola ambony ny tany tsy fanjary-tsakafo midangana andro amanalina ny vidim-piainana ary tsy misitraka raha misotro madio ny ankamaronim-ponina ho ny fanazavany ilazany zany fa tsy feno ny zo iaina anaty fampina raha ny zava-misy ihany koa miankina amin'ny ampahany-betsaka amin'ny fanampiana avy any ivelan'ny Madagasikara satria ny mihoatra ny ray apatelon'ny teti-bola dia avy amin'izany avokoa ary 20 ny fandaniana amin'ny sehatra sosialy dia iankinany avokoa eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy fanabeazana ambony ny tany fahafatesany reny sy ny zaza mbola vitsy ny zaza misitraka ara-dalàna ny vaksiny ambany ny tany fampidirana ankizy anatra ny fandehanana an-tsekoly ary vitsy ny tody amin'ny tanjona fianarana tsy ampy ny efitrano fianarana ratsy dia ratsy ihany koa ny kalitaon'ny fampianarana eto Madagasikara tsy misy na tsy ampy ihany koa ny loharano mbola ampy ho an'ny fanabeazana ataon'ny fanjakana ho antsika eto Madagasikara mbola lavitrezaka ny fampitsitrana ny zony vehivavy satria mbola manjaka ny tsy fanajanjany na ara-tsosialy na arakasa mitovy amin'izay ihany koa ny zony ankizy manjaka ny herisetra miatra amin'ny zaza tsy ampy taona eto Madagasikara izay misy eo amin'ny endriny maro misehatra fanavakavahana faniliana ary fahantrana kosa ny akamaroan'ireo olona manana fahasembanana izay tokony hisitraka ny zony ihany koa tsy ampy ny fototra-afitrasa manampy sy atokana ho azy ireo eny amin'ny fiainam-piaramonina santonana amin'ireo tatitra nataon'ny komisary ambony misana ny zon'olombelona eo anivon'ny firenena mikambana ireo isan'ireo miatrika ny fivorian'ny firenena mikambana ny Genève moa ny solon-tenany Madagasikara ny 20 hatramin'ny 1 janoary 2024 izao ka oriny io no ahafantanana ny noty sy ny toerana misy any Madagasikara amin'ny resaka fampanajana ny zon'olombelona mahantra ny malagasy ankehitriny ny tsy fahaiza mitantan'ireo mpitondra no tena antony mahatonga izany hoy ny vovonana kristianina hitondra fandrosoana sy fivoarana tsara ho an'ny firenena sy ny vahoaka ao aminy ny mpitondra fandrangarangana ery anefa no ataon'ny mpitondra malagasy rehefa mitaraina ny vahoakany hoy ihany ny vovonana kristianina androany satria ve kamo sa tsy miasa no anton'izany tsia hoy aho hoe tsia averiko indray tsia tsy hoe kamo mivahoaka malagasy akory na hoe tsy miasa izy fa noho ny tsy fahaizana mitondra sy ny tsy fahaiza mpitantana mitantana ny arem-pirenentsika no antony izao fahantrana lalina izao mety miady rery angamba amin'ny filoha satria sahirana mangalatra sy mangorokarena ny mpiara-miasa aminy mbola point d'interrogation zany rehetrarehetra zany ankehitriny nefa ny zava-misy rehefa mahantra ny firenena dia ny sandry sy mibasy no arangaranga ka za rehetra miteny a nagadraina na vonoana tsarovy tsara nefa ry mpitondra sy ry vahoaka malagasy havana fa ny mpitondra dia natao ny fidin'ny vahoaka hitantana sy andrindra ny fiarahamonina ampandroso ny firenena hialana ao anatin'ilay fahantrana lalina raha ambara zany dia zao ny mpitondra dia mpiasa ny vahoaka malagasy ary ny mpampiasa dia rary ny raha hiteny tsy tokony hisy agadrany zany tsy tokony misy vonon'olona izany satria rariny amin'ny mpampiasa no miteny ny asa izay tsy vita ny mpiasa raha ny tena izy dia ireo tsy mahavita ny asany sy ny andraikitra nankinina taminy no tokony hosamborona sy hogadraina ho ihany ity vovonana ity firy ny arena miondrany eto amin'ny firenentsika inona mba takalon'izany ho amin'ny malagasy zay mahantra ao anatin'ny fahorianany lalina ankehitriny firy mivolamena miondrana ny ivelana ny safira amin'izao ny fasimainty koa efa mandeha raha ambara tany manan-karemy Madagasikara fa nahoana loatra ny vahoaka ato amintsika mahantra satria ve miendrika ao antsika zany menjanahary arena tsy takatra ny saina isika fa ny tsy fahaiza mpitondra sy mpitantana mampahantra antsika ary rehefa tsy mahay ary mpitondra rehefa tsy mahay mpitantana
de tsy afaka mitaraina ave nyvahoaka malagasy. Izany no hitsangana amin'ny vovonana mba hanambara fa tsy rariny intsony a izao mahazo ny firenetsika izao. Misy vahaolana tokony hitondra soa ny vahoaka malagasy eto, saingy to fanaininina kendainy zany no ny tombotsoa manokana ho hiatrany ny vovonana kristianina. Isan'izany ohatra ny resaka angovo toy ny Madagasikara. Iza ny olona sakana ao ambadika zany, ary iza ny fananina mini mangalatra mba tsy hatateraka sy hanimba nyity atrikasa goavana ity, satria ve tsy maintsy hanafatra ny ivelan'ny fontsika. Raha ambara nefa ao Atsimiroro mandritra ny 40 taona ny angovo ao, ny solika ao, tsy lanitsika eto amin'ny firenena zay misy atsika. Moa ve tokony mbola angina isika manoloana an'izao fahantrana lala izao? Ny jiro tapaka, tsy voafetra, ny vidim-piainana miakatra, ny lalana ratsy, hoy ampitandry filaminana androany, tsy tokony isy eo amin'ny sandritsika na mibasy. Fa rariny raha reo minisitra reo ny tokony anontanyitsika hoe aiza ny volam-bahoaka anamboarana lalana, aiza ny vola vidin'ny arenan-kibon'ny tany voaka eto amin'ny tanitsika, aiza ny vola namatsina ny fambolena zay mbola niakatra sy nidangana vidim-piainana ankehitriny, aiza ny vola nampiasain'ny ministera mivarotra zay tena ankehitriny mijaly ny vahoaka malagasy. Nilaza ity vovonana ity androany fa hitsangana izy ireo manomboka izao, ary tsy hijanona raha tsy mipaka any amin'ny vahoaka ny fampandrosoana. Andrasana ny fivoaram-baovao. Laharana fa 570 amin'ireo firenena 20 i Madagasikara raha ny tahana kolokolo no asinteny. 520 amin'ny zatony nataontsika raha izay kolokolo izay hatrany araka ny tatitra nataony Transparency International eritaona lasa toy izao. Miariary fa simba ny firenena, mihena ny fatokisany vahoaka ireo mpitondra, potika ny demokrasia, mahazo vahana amin'ny tsy fitoviana eo amin'ny sarababem-bahoaka, voasakana ny fiarovana ny zon'olombelona ary mahazo rariny ireo mpanao eloka bevava sy ireo tsy maty manota. Vokatry ny kolokolo avokoa ireo. Araka ireo zava-misy ireo, dia fanamby-goavana ho an'ny Madagasikara ny ady amin'ny kolokolo izay nandrafetana paikady vaovao ho an'ny taona 2023 Kan zavatra vaovao anatin'ny paikady pirenena edina amin'ny kolokolo dia ohatrany hoe miala amin'ilay hoe apetraka fotsiny ny rafitra edina amin'ny kolokolo, izany hoe ny système anti-corruption dia ho anjavona ny kolokolo. Ny zavatra miova anatin'ity paikady vaovao ity dia tsy maintsy mandray anjara daholo ny rehetra, samy manany andraikitra tandrify azy. Ao ohatra ny fitsarana avo, ao ny parlementa, ao ny gouvernementa, ary tsy maintsy atao izay ampidirany rehetrarehetra any anatiny, internalisation zany ny lutte contre la corruption. Ka zay no zavatra vaovao. Ny paikady teo aloha zany raha jerenareo dia ny famitrahana ny rafitra edina amin'ny kolokolo no tena atao anatiny, tena votoatiny. Fa izao tsika dia hivelatra be ary tsy maintsy ny rehetrarehetra no mandray anjara amin'ny ady amin'ny kolokolo. Nakana hevitra nandrafetana ity antota-kevitra vaovao iadina amin'ny kolokolo ity ireo faritany 4 teto Madagasikara. Arak'izany mifanaraka amin'ny olana mitranga isa-paritra ny zavatra aroso. Sosikevitra ndesinay, sosikevitra maventy mba hisoroana sy alana amin'izay resaka kolokolo amazonga zay. Eo ohatra mirindra sy ny fitaovana arifombo, ny fampiarana ny lalàna amin'ny feno fitrandrahana volamena sy ny arena voajanahary ny giazany, ndraiky fametrahana ny fahaleovantena ny fitsarany. Ankoatr'izay ny fanomezan-danja ireo tandroasina sy marinasy isaky ny sehatra sady tsiraikiraiky. Ke maniry izay boaka mazonga mba hisiny fitantanana soa, maharitra sy mangarahara ho fandrosoana lovain'ny doria. Kofa miboaka didi-pitsarana todraha mbo atao miteny gasy, avake mbo azavaigna beka azo n'olo jiaby. Avake faharoe, olo koa fitakatra magnano kolokolo zegny, todraha fitiamiagna ny unité ndraika tombotsoa manokana eky. Ary fahatelo, rehefa arena azo avy amin'ny fandikan-dalàna, mila mafisiny fô tsy maintsy apody amin'ny kitapo mbola ampanjakana. Fa ilaina ny fanaovana izao ny sosikevitra izay hita atao fianarasoa, ny fanabeazana, ny fisorohana, ny fampirisihana, ny fepetra,
mifanasaziana ary saika tafiditra tamin'izay aby ny sehasa rehetra. Tanjona stratejika telo no namitina ireo paikady napetraka: ny anafoanana ny tsy maty manota, ny ampirisihana ny fomba fiasa mampandray andraikitra ny rehetra, ao anatin'izany ny fandrindrana ny fiaramiasa sy ny fiaramientany rehetra amin'ny ady amin'ny kolikoly, ary ny fahatelo farany dia ny fampiroboroboana ny kolotsain'ny fahitsiana hifampizarany rehetra. Vina raha teo amin'ny paikady vaovao napetraka ny hoe amin'ny taona 2024 i Madagasikara dia honosy anjakan'ny fahitsiana ka tsy hosakana amin'ny fampandrosoana lovain-jafintsony ny tambazotra ny kolikoly sy ny tsy maty manota. Hatreto anefa dia manodidina ny 4.13 isanjato ny teti-bolam-panjakana natokana ho an'ny ady amin'ny kolikoly. Tondro iray ahitana ny lanjan'ity asa ity ho an'ny fanjakana malagasy. Pilongam-bolamena na lingodor milanja ray faingo 700 kilao indray no tratra tamina mpandesaka iondrana any ivelan'i Madagasikara tamin'ny sidina Ethiopian Airlines ET 852 Mali. Napetraky ny pretsy kombakomba mialota ao anaty koveta fivoany ity volamena ity no nalain'ny olona hitondra azy. Tsikatry ny piasa ny fahatserana na dia mialoha nefa ny fihetsiky ity pande ity ka vao nivoaka ny fivoany izy dia tratra vitrany raha ny vaovao. Araka izany dia no ny fihetsika mampiahiaina taon'ilay pande no nanaraha ny piasa ny fahatserana na maso akaiky azy ka tratra teny amin'ny volamena na fenina. Mbola eo andalam-pikaroana amin'ny pretsy kombakomba amin'ny tomponantoka ny fahatserana nankehitriny raha ny fampitam-baovao ihany. Fantelony hatramin'ny volana Desambra izao no nisinatrangana trafikana volamena sarona avy eto Madagasikara. Saika ho any Dubai avokoa ny ankapobeny no hitondrana azy. Efa nisy 13 kilao mahery sarona, teo ihany koa ilay 3.7 kilao dia izao mbola misy tranga izao ihany. Raha natota ny safara navoaka ny ITE dia fantatra fa bolongambolamena 10 kilao ihany no naondrana ara-dalàna tamin'ny taona 2022. Tafakatra 4 taona kosa ny fanondranana tsy manara-dalàna teo anelanelan'ny taona 2022, 2022 raha ny loharanom-baovao iray. Io mpanatanteraka amin'ireo ampiny asa tsy vita tamin'ny tao-pitondrana teo aloha ireo asa ifantohany be ny tanàna voafidy dia fanefany eto amin'ny komina Ampitatafika Radora-Paraoelina. Isan'ny fanambina petrany ny fanatsarana ny fanabeazana amin'ny alalan'ny fananganana fotodrafitrasa. Dia fototra voalohany amin'ny resaka fampianarana sy ny fanabeazana. Dia izy zany manomboka amin'ity mandaty ny prime izany hoe fanomezana famporisihana an'ireo ankizy mba hianatra tsara. Fanampy tao anatin'ny fifidianana be ny tanàna farany teo ny tsy maintsy ananganantsika université publique na université privé ny tsisy no atao misy izay mahafinaritra n'le mahabe ny tanàna, izay mampatsiro azy. Tamin'ny voanandray ny be ny tanàna dia tsisy n'izany hoe lycée public premier mandat vita ny lycée public, deuxième mandat, troisième mandat pedabe ny EPP-rava tamin'ny andron'ny Gérald Da Cyclone efa tafatsangana rehefa mihoatra dia mbola nisy mihoatra ihany koa satria lasa misy ny préscolaire amin'ireny. Fiaraha-miasantsika amafisy koa amin'ny Irlande du Nord sy ry zareo Grande-Bretagne. Raha sitrapon'Andriamanitra dia ho lasa ty Ampitatafika ny fantarany ny Alliance Française eo Andavamamba. Eo Amalaza eo dia ho hitanareo araka ny sitrapon'Andriamanitra fa isy école io enseignement chinois, izany hoe ny mpampianatra avy any Chine no avy eto dia ampiana ny mpampianatra malagasy dia agréen'ny université any Chine ilay izy fa manomboka tsikelikely aloha ilay izy manomboka aty amin'ny primaire secondaire dia miakatra trano ilay izy. Ankoatra izay dia no mafisiny fa tsy isy lalantany intsony eny amin'ny komina Ampitatafika aoriana izao tao-pitondrana manaraka izao ary dia eo ihany koa ny fanazavana ny tanàna. Lalana dia mezaka ny komina amitan'ilay lalana efa niresahana teo hoe 12 km linéaire. Raha sitrapon'Andriamanitra zany ty mandaty ny farany ahitana lalana tany eto amin'ny komina Ampitatafika. Tsara ihany no fantatsika mikasika ny hoe RIP 34 sy ny hoe RIP numéro 8. Ny RIP 34 dia iny makany akady lalana iny. Ny RIP 34 zany ao anatin'ny texte dia andraikitry ny région. Amin'izao fotoana moa izy hoe andraikitry ny gouvernora zany. Fa ny zava-misy fametanana foana atsika. Dia na
tsy commune ry izy any de efa ny commune nanao an'iny aloha de na raha ministère ny travaux publics de mbola commune indray manao azy de mbola commune ihany no manamboatra azy ankehitriny route interprovinciale numéro 8 zany de iny makany Tsaadita iny miala eo amin'ny tetezana makany Tsaadita de iny atao hoe route provinciale numéro 8 fa voavakomaly ny commune zay niaraka tamin'ny équipe-ny deuxième adjoint no nanao réflexion n'iny lalana iny satria lasa indray tamin'le fahavaratra teo ny fanamby zany amin'ity de hoe 12 kilomètre linéaire vita pavé de fampanantenan'ny be ny tanàna zany fa poteau par poteau amin'iny lalana iny de tsy maintsy misy éclairage public hitaritsika be mihitsy ny éclairage public ataotsika tanàna miavaka ny commune Betatafika ezahantsika orakofana ka mety raha tapitra ny mandat aty de mety mba hanontany zay hoe iza sisa ny tsisijiro nisotra manokana ny filora valomanana marika moa ity be ny tanàna voafidy teto Ampitatafika ity mbola nametraka ny fitokisana taminy adidy masina no napetraka ny filora valomanana amiko izy noho izany tsy ampitsanga menatra ny antoko izay nanolotra azy ho kandida ny tenany totosa androany moa ny famindra-pahefana teo aminy sy ny be ny tanàna na mpisolo toerana izay nofaranana tamin'ny nofokena amin'ny tampihavanana tamin'ny revahoaka sy ny mpiara-miasa aminy zavatra tena maika indrindra ho anareo ao anatin'ny mpitandron'ny filaminana na ny polisy na ny gendarme dia ny fanamafisana ny fandriampahalemana aloha ato anatin'ity commune Lasory ity mba tsy andehandeha any anatin'ny hainao manjery maro samihafa any hoe Lasory tsy milamina eo ihany koa satria ao anatin'ny fahavaratra sika zao ny zavatra maika ihany koa dia ny fandalinana ireo tatatra eo ihany koa ny asa fanamboaran-dalana maro samihafa na ny lalakely zany na ny fanitarana ny lalana zay miakatra ty amin'ny commune satria zao ity lalana miakatra ty amin'ny commune ity ato anatin'ny 10 taona dia tsy hoatonona itsika itsony isy ny famondrana ny arian'ny bus ato anatin'ny ray volana isy ihany koa ny asa fanitaran-dalana ato anatin'izany ray volanjary daholitsika tompoko mifanamafisana amin'ny fandriampahalemana ny resaka sosialy ao anatin'izany ny fahazondra amin'ny fisotro madio santiony any amin'ny tetikasy imasombe ny tanàna ho any Lasory ao anatin'izao fotoam-pitondrany vaovao zao maraina teo ny totosa ny famindra-pahefana eo ambe ny tanàna mpisolo toerana sy mbe ny tanàna lany tamin'ny aniaran'ny antoko tiako Madagasikara ny asa miandro aloha zany ho an'ity deuxième mandat ity ny fanombohany araka ny efa voalaza tamin'ny kabariko teo dia ny fanamafisana ny fandriampahalemana isy ny fanamafisana ireo éclairage public zay ity Lasory na iny an-dalambe na ny anelakelan-trano isy ny fanamboarana ny poste fixe zay any Ambotanety dia eo ihany koa moa zany fivezivezena miakatra ety Lasory efa somary manano sarotra na eo amin'ny arean'ny bus ihany koa zany somary efa manano sarotra ny are zay misy amin'izao fotoana izao dia isy ny modification andreo are ireo sy ny asa fanitaran-dalana ihany koa an'ity lalana miakatra ety Lasory ity arahany fanamboarana andreo lalakely maro samihafa moa zany any amin'ny fokotany any zay mamotaka satria andro ao anatin'ny fahavaratra tsika zao olana lehibe eto amin'ny commune Lasory andrano ka atao lahara-pahamehana amin'ny famezana rano amin'ny commune Lasory raha mifanazavana tsy maintsy atao lahara-pahamehana le izy inona moa zany fa dia tsy maintsy mifampiresaka amin'ny jirama aloha hanampin'ny tosika ary efa mandeha ny fifampiresana amin'izao fotoana izao isy ny projet zay iarana amin'ny PAEP ny amin'ny tao hoe fanampiana ny tosika ny rano miakatra ety amin'ireo fokotany tsy misy rano atao Lasory tsy mipetrapetrapoana akory tao anatin'izay le fotoana na alany sy androan'izay fa efa nisy ny fifanantonana teo amin'ireo tompon'andraikitra maro samihafa amin'ny famahana ny olona ny rano eto Lasory taoriana amin'ny famindra-pahefana natao tao amin'ny kanja maitso Lasory dia nisy ny fotoam-bavaka ny tsofandrano be ny tanàna Jimirandriantsoa tao amin'ny FJKM Ambomanoa Lasory Betesda ny fiara-miasa amin'ny mampandroso ary mbola mpandroso any Lasory hoy ity be ny tanàna ity
tsy natao any zanaka malagasy rehetra fa voafetra ho amin'ny vitsy anisa ihany ny fidirana any an-tsekoly. Ireo tsy tafiditra an-tsekoly te hiditra, ireo efa ao an-tsekoly te hivoaka na mitsokan-daharana noho ny olana maro samihafa. Fanampin'izany tsy mitovy ny fampiarana ny rafi-pampianarana tanan-dehibe sy any ambanivohitra. Hita ihany io teo amin'ny période anankiroa teo zao mazotozoto ihany ny ankizy mianatra fa tamin'ity 3e période ty ny betsaka zany ny mialan-daharana no ny antony maro samihafa teo resaka hoe affectation ny ray aman-dreny, eo koa ny tsy fahampiana amin'ny ray aman-dreny satria mety hoe niala ny asa ny ray aman-dreny niena ny fidiram-bola eo anivon'ilay fianakaviana. Raha ny fantatra dia tapitra hatreo fampiarana ny drafitra plan sectoriel de l'éducation na ny PSE izay nitondrana ny fampianarana teto amintsika tao anatin'ny taona vitsy. Atomboka amin'ny taona ho avy ny drafi-pampianarana vaovao dia ny loi d'orientation du système éducatif à Madagascar na ny LOSEM ka andrasana izay mety ho tohiny. Raha ny fanazavana mety hiteraka fahasarotana eo amin'ireo mpanabe anefa ny fampidirana zava-baovao an-tsain'ireo mpianatra, zava-baovao izay mbola tsy fantatra akory. Fandahara-pianarana vaovao iny hoe LOSEM izay PSE teo aloha ihany iny dia iny ihany no navadibadika teo moa dia nataon'ny zareo hoe LOSEM fiovana amin'ny herintaona zany, sahirakirana kely aloha zany ny mpampianatra satria mbola fandaharana amin'ny hoe fandaharana vaovao anazy tena hitako hoe sahirana satria ao anatiny tapataona angamba ny sisany angambany ihany ianao an'izay formation antsika nefa hoe ho ampiarina amin'ny taona ho avy izy dia raha ny tsikaritra dia mbola tsy nisy ny fandraisana andraikitra ny fanjakana ho fanatsarana ny fanabeazana indrindra fa ho an'ireo sekoly tsy miankina. Manao antsova amin'ny fitondrana arak'izany izy ireo mba hijery akaiky ity sehatra ity satria ho fototra ny fampandrosoana tiaka tao. Tafiditra ao anatin'ireo firenena enina maneran-tany mbola ahitana tranga vaovao na abokana i Madagasikara raha ny tatry ny vondrona iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana na ny OMS ny fiandohan'ny herinandro lasa teo. Olona 500 mahery no voamarina fa mitondra ny aretina abokana eto amintsika ao anatin'ny taona iray raha ny loharanom-baovao hatrany. Aretina azo avy amin'ny mycobacterium leprae, bakteria akaiky ny raboka ny abokana. Mifindra amin'ny alalan'ny pitodroran'ny olona marary sy ny fifampikasoana amin'ireo voan'ny aretina ity. Tsara manantona toeram-pitsaboana vetrany raha mahita tranga mampiaya toy ny mangididy amin'ny hoditra, miova ho mena ny lokon'ny hoditra, ngolongoly ary mihamatevina izany. Arak'izay le hoditra le marary io lasa tsy maheno raha tsongona raha voakapa na voatsindro ny zavatra na voany zavatra may na mandray zavatra izy dia tsy maheno zavatra mamay sy ny ohatr'izany dia ary io tasy de coloré io dia efa elaela miela dia manarak'izay le hoditra le olona dia lasa takany mihamatevina dia lasa takany misy olatra reny angamba amin'ny fitentsika malagasy anazy lasa malemilemy amin'iny toerana voan'le izy iny dia lasa miova raha ohatra eny amin'ny tanana izy eo dia lasa mikaikona le lasa mifaingoka ilay tanana nohatran'izay kokoa ny eny amin'ny tongotra lasa milatsaka ilay tongotra ilay olona manarak'izay raha tonga eny amin'ny maso le izy dia tena zava-doza fa mahatonga ny fahajambana amin'ny olona. Azo tsaboana ity aretina ity amin'ny alalan'ny fihinanana fanafody natokana ho amin'izany sy ny fandraisana andraikitry ny tsirairay amin'ny ady rehetra atao tsy hiparitany. Voalohany indrindra izay olona matsapa marary fa voan'ilay izy nahita fa voan'ilay izy dia tokony manatona toeram-pitsaboana satria nahoana ny olona marary no mitondra an'izy iny mifindra amin'ny alalan'ny pitodrora an'ilay olona marary amin'ny alalan'ny lelo amin'ireny mucus nasal mipidika reny amin'ny alalan'ny manisindelo le olona manisiny mandeha eny an-dalana eny izy manisindelo sy mandreo eny an-dalana eny amin'ny alalan'ny fipitihan'ny rora zay le mahatonga hoe mba tapeny io vava io rehefa mikohaka dia tsy arina eny an-dalana eny koa reny le mosoara zay te so mosoara atsika ireny dia manarak'izay ny fanajantsika ny tontolo iainana amin'ny alalany tsy fandotona ny rano tsy alefa any amin'ny rano any le ny zavatra ireny satria nahoana zay le facteur environnementaux izany hoe eny amin'ny tany eny mety ahitana an'le izy sy any anatin'ireny rano ireny mety milatsaka an'ilay otrika aretina dia manarak'izay mba hisorohana anazy dia tsara ihany tsika zany ny tonga dia manatona mpitsabo faran'izay aingana ny olona tena mora voan'ny abokana dia ny olona manana ny hery fiarovana malefaka.
isan'ireo aretina tsy miavin'ny olona ny apokana raha ny loharam-baovao hatrany kanefa dia tena manimba tanteraka ny fiarim-piaina amin'ny marary sy ny fiarahamonina. Distrika 7 amin'ireo distrika 410 eto Madagasikara no mbola ahitana tranga maro na apokana raha nitatitry ny teo anivon'ny OMS hatrany. Ny taona 2024 7,5 ny tranga na apokana vaovao teto Madagasikara. Raha ny salanisa jerena dia 2,7 isanjato amin'ny mponina iray tapitrisa no ahitana ity areti-koditra ity ka ankizy avokoa no maro anisa amin'ireo. Manamafy izany fa mianaka be ny aretina ka tsara ny mampitandrina ny rehetra mba samy ho mailo avokoa. Tsara moa ny manamarika fa maimaim-poana ny fitsaboana ny apokana izay maharitra 4 hatramin'ny 12 volana ny fitsaboana azy. Asa tanana fampiasa matetika riteny amin'ny sehatra rehetra ny fitomboka na ny cachet. Iray amin'ireo toerana ahitana mpanamboatra fitomboka ny ety amin'ny totobato na ny tanana renina. Viteto na ny soratra na ny sary, eny fa na dia ny sary ny mpanjifa aza. Ireo mpahay asa tanana rahateo efa mivelatra be amin'ny fomba maro samihafa. Misy karazany zao izy, misy palissandre, dia misy hazo tsotra vita amin'ny kesika, dia misy vita amin'ny palissandre, dia misy resaka autocopien, misy resaka automatika. Dia ny autocopien moa zany tsy mila hoe mampiasa encre intsony ianao fa tonga dia mampiasa. Dia ny automatika koa ohatr'izay tsy mila mividy encre intsony fa tonga dia mampiasa. Misy vazaha koa indraindray manjifetra antsika resaka momba ny sarisary le ohatr'izao zao ny jifain'ny vazaha le paysage eto amintsika, le zavatra biby misy eto amintsika. Dia ohatr'izay zao no alain'ny vazaha koa. Manomboka eo amin'ny 5 000 ariary eo zao manamboatra ny temporain eto aminay. Misy ny delisy, misy arakaraka ny soratra. Misy ny olona mitondra hoe nose fonction dia arakaraka le soratra ohatr'izay. Misy ny olona mitondra boribory misy logo dia arakaraka ohatr'izay le prix. Fa ny farany ambany zao 5 000 ariary. Izay arakaraka misy ny olona mitondra logo sarotsarotra dia arakarak'izay ny vidiny. Raha hoe logo sarotsarotra izay zao dia eo amin'ny 20 000 ariary eo manao anazy. Ny farafamboniny izany. Ohatr'izay ny fandehanana andrasana ety. Akora tsotra toy ny areza, ny fitsipika sy ny fitaovam-panoratana no ampiasaina vitana zavakanto tahaka izao. Fitomboka hatramin'ny 30 isa no vitan'ireo mpanao asa tanana ao anatin'ny iray andro. Izay misy foana resaka kaotoso indray ny akora ampiasaina. Resaka kaotoso reny fanaovana lasitra na kiraro reny ny akora ampiasainay. Ny vidina hazo amin'izao efa somary niakatrakatraka kely izy. Taloha izy zalaina 1000 ariary dia zao izy zalaina 1500 ariary. Dia ny kaotoso indray mandeha par metatra izy io. Dia misy morceau raha mividy atsasaka amin'ny fefany zao anao dia 10 000 ariary. Dia arakaraka le alainao amin'izay avy eo. Mila faravaozana ny tontolon'ny asa tanana eto Madagasikara ho ireo mpiangaly asa tanana. Ny tanana avokoa mantsy hatreto ny mbola miasa amin'ny famitana ny soratra na ny sary. Na eo aza nefa izany, efa andalam-pikarohana ny fampiasana fomba moderna izy ireo ankehitriny. Mitady ihany koa ny fomba antonana ny malagasy amin'ny asa tanana vitany satria hatreto dia ireo teratany vahiny ny tena mpanjifa ny asa tanana malagasy raha ny fanazavana hatrany. Avitra ireo mpanjono miisa 420 sy 700 ny andrika tao anatin'ny toetrandro ratsy tao Ambovimbe Androy rehefa nokarohina ary naratra ny 3 amin'ireo raha ny fampitam-baovao. 420 ireo lakana no tadiavina, ka 20 no hita, 12 ny lakana simba ary misy 12 ny lakana hita fa simba saingy navela anaty ranomasina. Ratsaivina, fefika tao Taolanaro, Analapatsy, Andranongo faritra Anosy izy ireo nandritra ny fandalovan'ny ranotra amin'ny tany atoerana. Nanondro loko mena ireo tableau famantarana ny toetry ny andro rehetra noho ny faratsy ny andro, saingy nandeha ihany ireo mpanjono noho ny anoanana. Tsy nasakana azy ireo tsy andrika araka izany toetrandro ratsy noho ny fahasahiranana raha nambaran'ireo mpanjono. Raha ny vaovao ny ariva teo dia efa nisy fiara aka sy anatitra azy ireo amin'ny trano fonenany any Androy.
dimy taona nivadiana reto mpivady reto fa tsy nalala iray angafana na solonify ilay ramatoa rehefa tsy maintsy didina fa hiteraka ilay ramatoa dia nasainy dokotera nesorina avokoa ny firavaka rehetra teny aminy ny solonifiny teo voataitra ilay rangana hita ty vady ny mitondra solonify vita soamantsara ny fandidina ary nody an-trano izy mivady nanomboka teo dia nikorotana ny tokantrano izy mivady ka nefara tamin'ny fisarapanam-badina no nifahafantarana fa mitondra solonify ilay ramatoa izy ny Joanne Amanamina teratany nigeriana namokatra ny atao hoe prothèse réaliste izany hoe solon-drazam-batana mitovy amin'ny tena hoditr'olombelona ho an'ireo mahay toditra misedra fahatapana amin'ny ratsambatana no namorona ny reto solon-drazam-batana ireto hita fa tena efa nivoatra ny teknôlôjia ampiasainy zanak'olombelona any Inde no misy ity reniranon'ny Doaki isan'ny tena miavaka ny reniranon'ny Doaki satria tena madio be sy mangatsangatsaka ery izay tena manintona mpizahatany maro izy ity sady kanto tena kanto ity toerana ity. namoaka anarana israeliana telo takalinaina avototra rampitso sabotsiny Hamas tandroany ho takalina voafonja palestiniana tafiditra ao anatin'ny fifanarana fampiatona ny ady amin'ny Israely ao amin'ile Gaza izao fifanakalozana takalinaina sy voafonja izao tamin'ny alalan'ny mpitondra teny brigade Al-Qassam rafitra eo nivony tafika Hamas Abu Obeida no namoana ny lisitra ary nanamafy fa efa nahazo izany lisitra izany birao eo nivony fiadidinan'ny primature israeliana isan'ireo takalinaina tokony avototra ilay teratany franco-israélien Ofer Calderon Iketziegel américano-israélien ary Yarden Bibas teratany israéliana raha ny fanamafisana atao anatin'ny fifindrona ny fianakaviana voankazy rehefa nampafantarina azy ireo raha ny tarimarika tafakatra 12 ireo takalinaina efa navototra tany an-toerana hatramin'ny nanombohan'ny famotsarana ny ady ny 7 janoary 2022